teny fiainana. Ary toy izao no hataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny an-tananareo, dia hohaninareo faingana izy fa Paskan'i Jehovah. Amen. Eksodosy 12 ny 9-12. Mbola toy an'ilay tenin'Andriamanitra novakitsika ho maly an'izany riavana. Ny fihinanana ny zanak'ondron'ny Paska tamin'ny andro mialohan'ny voahana ny tany Egypta ihany mbola resaka eto. Izao ny didy sy baikon' Jehovan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely: tsy hohaninareo amin'ny fomba izay itiavanareo azy ny zanak'ondron'ny Paska, fa zao no ataonareo: sikinina ny valahanareo, ny kapanareo apetao eny amin'ny tongotrareo, ary ny tehina aza sorona eny an-tanana, ary hohany faingana izy. Inona ny sary eo ambadika izany ry havana? Sary ny fahamaikana zany. Ny dikan'izany dia ny hoe efa hiala faingana eto nareo ka aza tamana eto tsony, tany ny fanandevozana eto, tany ny fahoriana eto, aza maika hijanona eto tsony fa mitsangana ka aoka ho maika hiala eto amin'ity tany ity, ka raha hihinana ny sakafon'ny zanak'ondry ianareo dia izao hohano amin'ny fahamaikana izany, mba hamatarana fa halantsika no mijanona eo amin'ny tany ny fanandevozana eo. Andeha ho entiko any amin'ny tany ny fahafahanareo ka aokanareo ho maika hiala eto. Ny hoe sikiny ny valahana dia paozin'ny olona maika andenga izany misikina zany. Ny hoe apetao ny kapa eny amin'ny tongotra dia paozin'ny olona efa miainga andenga izany mametaka kapa, nefa fataro fa amin'ny andro alina io ry havana. Fa asain'i Jehovah efa apetaka ny kapa satria ny hoe dodintsika hiala eto. Ary ny hoe tehana izay sorona eny an-tanana, ilay tehana entiny mandeha mamakivaky ny lalan'ny efitra izay anteherana eny am-pandehanana, tonga dia tazoma eny an-tanana iny, fa tsy hoe rehefa miainga vao ikoropadropaka hitady an'izany tehana zany. Izay ny tiany Jehovahandriamanitra tenenina ry havana. Ny Paska an' Jehovah, ny sakafon'ny Paska tamin'ny fotoanany analana ny zanak'Israely tao Egypta dia sakafon'ny fahamaikana, sakafon'ny maika andeha. Ry havana, tohatra mampianatra sy mampianatra anao nge zany, aza tamana eo amin'ny fahotana. Aoka ho dodina hiala amin'izany toeram-pahotana sy ny toerana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany, fa aza tamana sy milona amin'izany ka mbola te hipetraka ao amin'izany. Zay ange ny fampianarana ho anao. Aoka ho dodina mianga miala faingana amin'izany toeram-pahotana izany. Fa io koa dia sary ny fanavotana lehibe izay ataon'i Jesosy Kristy, izay manondro an'ilay sakafon'ny Paska, ilay sakafon'ny fanasan'ny tompo. Amin'izay fotoana izay tsy ilay zanak'ondry biby tsony no hohanina, fa ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nidina avy any an-tany. Dia Jesosy Kristy, io ny tena sakafon'ny Paska io. Io sakafon'ny Paska io dia sakafo manomana anao hiditra ao an-danitra fa aza tamana eto amin'ity tany be fahotana ity, ka mbola hiteny ianao hoe za mbola tamana eto ka mbola tiako ny miaina eto satria betsaka ny zavatra mahasolo nofika eto. Ry havana, ny fihinananao ny sakramentan'ny alitara dia manambara efa tsy andronao izay hatongavan'i Jesosy Kristy. Efa maika ianao hiaona amin'i Jesosy araka ilay tongokiram-panahy hoe raha ny faniriako ary dia izao dia nizao dia hiaona aminao. Noho izany ry havana, tsy hoe ny eto amin'ity tany ity akory ny hoe ratsy, fa nomen'Andriamanitra antsika izao tontolo izao mba hahafahantsika miomana ho any an-danitra. Noho izany dia hirao ilay hira manao hoe mba faingana rery mino ary aza mba tamana ity. Miomana ry havana, ho avy amin'ny fotoana tsy maintsy hiala ety isika. Miomana, sikiny ny valahanao, apetao ny kapa, tazomy ny tehana, fa Jesosy Kristy tsy maintsy ho avy ho anao zany. Amen.